rehetra tokolasy tokovavy ao anatin'izao fandarana manokana iarahana amin'ny andriamatoa Rajarsoa Fanilo Landry. Izy no iaraka amintsika amin'ity androany ity ao anatin'izao fandarana manokana izao ka dia manasantsika fanajana fianaraka ny tafatafa hatramin'ny farany eto amin'ny platon izao androany izao i andriamatoa Tony Joshua izay mpanao gazety namana miaraka mikanolotra ny ity fandarana ity mazava loatra ny vahiny araka ny fanambarako teo dia andriamatoa Rajarsoa Fanilo Landry izay kandida ho ben'ny tanàna ao amin'ny distrika ny Antanfotsy ao amin'ny faritra Vakinakaratra iaraka amintsika eto mandritra ny 30 minitra eo ny fiarahana ao anatin'izao fandarana manokana izao. Miaraba nareo ary atao anatin'ity fandarana ity. Miaraba namana tantely miaraba ihany koa indrindra ny vahiny izay nanaiky ny tafatafa amintsika amin'izao fiarahana izao. Andriamatoa Fanilo Landry Rakoto Arsoa dia olon-tsotra izy 20 taona mbola tanora somatsara nefa manana sahady vy na hirotsaka kandida ho ben'ny tanàna amin'ity taona ity. Izy izay zanaky ny faritra aloha zany mazava loatra efa niaina tao anatin'ny faritra mahafantatra ny pitsopitsony rehetra mahakasika zany hoe olona ny faritra ny vahaolana entina ampandrosoana ny faritra ny commune moa zany mazava loatra no tena resantsika eto. Izy ihany koa dia tale teknika eo anivon'ny Taranja Ravanantezatena tekbol ary efa mitantana orinasa ihany koa izy manana orinasa ihany koa izay mitantana amin'izao fotoana izao tsy inona moa zany fa ny Mia bricolage ary nahafantarana be sy ny maro ihany koa dia ny fitondrany fampivarana foana eo anivon'ny commune sy ny faritra izay misy azy dia ny fampifanana ho an'ny tanora moa izany eo amin'ny sehitry ny asa ny fampananana asa ny tanora. Anisany niaina ihany koa izy tao anatin'ny resaka scoutisme ny be asa tamin'izany hoe scoutisme izany ary dia efa serasera sy niaina tao anatin'izany hoe fiainam-pinoana teo anivon'ny fiangonana izay misy azy. Amin'ity androany ity dia iresaresaka amintsika izy mahakasika ny antanatohatra izay efa nandehanany ampifantatra misy kokoa ihany koa ny momba azy ary eo ihany koa moa zany mazava loatra ny vina izay hoentiny amin'ny fanatsarana ny commune izay misy amin'izay firotsahana ho ben'ny tanàna izay ao anatin'ny distrika ny Antanfotsy faritra Vakinakaratra. Miarabanao ary dia arosoko avy hatrany ny fanontaniana andriamatoa ben'ny tanàna satria dia efa hirotsaka ben'ny tanàna tsika amin'izao fotoana izao inona no nahatonga anao hoe hilatsaka ben'ny tanàna fa mialohan'izay mialoha resantsika amin'ny vahoaka izay mijery atsika amin'izao fotoana izao hoe inona tokoa moa zany ny antanatohatra efa nandehananao ankoatra ny fampifantana izay fanefana. Ie, voalohanteny dia faly miarahaba anao namana tantely faly miarahaba ihany koa ny namana Tony Joshua mankasitraka amin'ny fandraisana amin'izao tafatafa sy tinitinika iarahan'izao. Miarahaba ihany koa ny vahoaka rehetra ny vahoaka n'Antanfotsy indrindra izay mijery sy manaraka an'izao fandarana fampiresaresana amin'ny namana izao. Fanilo Landry Rajarsoa izay tsy tsoviana amin'ny maro intsony zanaka Tanfotsy maromarina kokoa dia tao amin'ny zanaky ilempona zanaky Rajarsoa mpampianatra mpandrarao amin'ny sekoly tsy miankina iray sy Madame Landy avy any ilempona gara eny. Maro ny dingana efa nilalovana maro ny sehatra efa nandalovana na eo amin'ny sehatra fampandrosoana izany na eo amin'ny sehatra fialamboly fanatanjahantena ihany koa nanomboka tamin'ny fiaraha-miasa tamina ONG anankiray niady tamin'ny tsy fanjary-tsakafo izay niarahana ny asa akaika tamin'ny ofisy miady amin'izay tsy fanjary-tsakafo izay tao anatin'izay ihany koa no nidirana ho tondra tenin'ny tanora tao anatin'ny faritra Vakinakaratra izay tena ireharehana tokoa satria isika tao anatin'ny Tanfotsy no alany voafidy tao anatin'ny maro tao anatin'izay faritra Vakinakaratra izay. Ankoatran'izay dia nitondra fampiofanana maromaro ifanindro teto Tanfotsy nanao ny hetsika tanora miara-mandroso izay nibanjina sy nikendry indrindra mba ho fampananana asan'ny tanora ho fampidirana ny tanora ho matianina kokoa na eo amin'ny sehatra izay misy azy eo amin'ny sehatra ny fambolena sehatra ny fiompiana mety ho fanodinana vokatra ihany koa izay niarahana ny asa tamin'ireo solotenan'ny ministera sy solotenan'ireo androm-panjakana izay nisy nandray anjara tamin'izany fotoana izany. Amin'ny ankapobeny dia tena nifandray akaiky tamin'ireo mpiara-miasa sy ireo olona teny fotony Fanilo nandritra izay asa rehetrarehetra izay tsisy vina amintsika intsony. Ono i Fanilo
ianao matoa ilatsaka dia misy tanjona, ary matoa ilatsaka koa dia mipetraka atrany fanontaniana eo amin'ny tono indrindra fa mitolona tany fotsy ngamba hoe natolotra toko ve sa manahoana ifanilo amin'izao fananany eritreritra amin'ny firotsahana ho isan'ireo kandida ao amin'ny fidehana be ny tanàna tany fotsy zao. Sady ampiko ihany inona no nahatonga anao hoe nanana eritreritra dia ilatsaka be ny tanàna 5 taona efa manana viana ilatsaka be ny tanàna. 5 taona efa manana viana ilatsaka be ny tanàna, marimarina kokoa dia efa tapa-kevitra ho isan'ny kandida be ny tanàna atao anatin'ny commune Anantanifotsy. Ekena ao anatin'ny fahatanorana tokoa, saingy ny zava-misy dia izao ny averimberina matetika ao ambavan'ny tsirairay dia ny hoe ny tanora dia ho avin'ny firenena, ny tanora no ho avin'ity firenena ity. Ary tao anatin'ny tolona izay nataon'ireny ray aman-dreny be atsika ireny tamin'ny ady amin'ny fahaleovantena ary dia mitsangana ry tanora. Ka raha nahoana no amin'ny ezaka ara-batana ny ady ara-batana no tokony hitsangana ny tanora, fa amin'ny sehatra izay mety hoe hitondra fitantanana, hitondra fampandrosoana no iraviravin-tanana. Tena hoe ao anatin'izao fahatanorana izao zany dia efa mahita sahady hoe inona no mampangetaheta ny vahoaka, inona no asa fampandrosoana mety sy mifandraika amin'ny zava-misy sy iainan'ny vahoaka ato anatin'ny commune Anantanifotsy. Tsy afaka nitaza-potsiny, tsy afaka nitaza-potsiny hijery izay maharary fotsiny, hijery na iraviravin-tanana, fa rehefa hita ilay maharary ny vahoaka, hita ilay mampangetaheta, hita ilay fampandrosoana tandrika sy tena hoe afaka miantraika amin'ny vantana any amin'ilay fiainam-bahoaka, dia tsy misalasala fa nandray an'izay fanapa-kevitra izay hoe ity tanora ity amin'ny mahatanora zao tsy hoentiko milibo, tsy hoentiko lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina, fa hoentiko indrindra amin'ny mahatanora izao, hoentiko indrindra ho anaovana ny ezaka rehetra ho fampandrosoana an'ilay tanànako. Ny fototra zany hijoroana dia hoe ilay fitiavana an'ilay tanàna, satria tsy lehibe taizany tao an-tany fotsiny lehibe, tsy ny tombo taiza tao an-tany fotsiny ny tombo. Ka nahoana no rariny raha ohatra ka mitrango izay hoe mipetraka izay hoe fitiavana an'ilay tanàna izay izay tena manosika ny hitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna. Misy hoe tolotra antoko teo? Mikasika ny antoko izay manolotra dia ataoko angambany fa ny firotsahana ho be ny tanàna dia ny laharam-pahamehana sy ny ao anatin'ny saina dia no an'ny tanàna. Ny antoko moa rehefa miresaka antoko dia na mpanohana ny fitondrana, saingy ny maika amintsika, ny tena maika amintsika dia ny anohana ny asa fampandrosoana izay tokony handeha ao amin'ny tanàna, ary hosarotiny kosa amin'izay rehetrarehetra tranga mety isy hiteraka voka-dratsy ho an'ny tanàna. Izay angambany ho tena maika sy tena hoe laharam-pahamehana ho antsika. Raha jerena ny district Anantanifotsy dia matantanjaka ihany lehibe ihany, satria misy vokatany 7 be zao isan'ireo commune Anantanifotsy, isan'ny matanjaka zany rehefa Madagasikara ahitana vokatany 7 amin'ny 20 be zao. Inona no fahitanao azy, inona no mety ho tanjakin'izany commune Anantanifotsy zany aorianao raha tany timo, ka ianao no tokony andraikitra voalohany zany commune izany raha mihoatra amin'ny zava-misy ao Tanifotsy ankehitriny. Ny alohan'izay nefa tsara ihany koa fariparetantsika hoe manao aloha zany no fahitanao ny commune Anantanifotsy amin'izao fotoana izao zao iainantsika nahatonga anao tapa-kevitra resaka be tanàna. Commune Anantanifotsy mivelatra sady tena malalaka arak'izay hoe misy fokotany 7 ao anatin'izay commune Anantanifotsy izay. Raha ohatra ka voatrandraka izay isa izay zany tsy afaka ny heverintsika ho vesatra mihitsy, ary tsy afaka ho heverintsika hoe mahasarotra n'ilay fampandrosoana ilay amaroan'ny mponina sy amaroan'ny fokotany, fa avadika tsara mihitsy ho tanjaka izay amaroan'ny ny isa izay. Hatreto anefa ny zava-misy ao anatin'ny commune Anantanifotsy dia mamboly ny olona, miompy ny olona, fa rehefa vokatra ilay zavatra izay ny sasarany, rehefa tonga ny fotoana hamoahana an'ilay zavatra izay nompiana nandritra ny fotoana maro dia ny safidiny dia na mitondra an'ilay vokatra eo amin'ny tsena izay ao anatin'ny Anantanifotsy, na miandry mpanangona any
any an-toerana kanefany a zay zavatra zay a dia tena mahakely ny tombom-barotra sy ny vola miditra amin'ilay tantsara. Zay aloha ny zavatra misy zavatra iaina ny vahoakana tany fotsy raha ndray ohatra fotsiny aho hoe tonga ny fotoana fahavokaran'ny katsaka, fantatsika ny filan'ireo orinasa lehibe ireo katsaka, izany katsaka izany milan'izany ireo orinasa lehibe ireo ary tena mpamokatra raha hiatany fotsy. Fa ny lalan'ny katsaka rehefa vokatra ao atany fotsy dia tondra fatapera kely ny olona na misy manangona ny an-tsany dia amidy amin'ny vidiny mora dia mora eny amin'ny sisin-dalana eny. Tsy ratsy akory zay fa fijeriko anazy zahay mahita sy tena resy lahatra hoe azo ny vahoakana tany fotsy kokoa no mampitombo ny vola tokony hiditra amina amin'izay. Ny mikasika ny hoe 720 fokotany a dia fantatritsika fa arena goavana ny fananana olona ary matoa 720 ny fokotany a dia voarakotra olona maro zany, tanora ny akamaroan'ny mponina tany fotsy. Avy ihany koa ireo ray aman-dreny zay tena hoe manoro lalana sy mian'ireo tanora ireo. Raha ireo tanora maro dia maro ireo zany no vitatsika no azo atao ary anisan'ny lahara-pahamehana rehefa tonga eo amin'izany fotoana hitantanan'izany no hoe fampidirana an'ireo tanora eo amin'ny sehatra matianina, fitrandrahana ny loharano misy ao amin'io commune io satria malalaka io commune na tany fotsy io. Raha voatrandraka amin'ny sehatra matianina kokoa ny fambolena ao amin'io toerana io izay ny commune moa dia azony commune atao tsara mihitsy, manana mpiara-miombina antoka isika eny fa na dia amin'izao ary manana mpiara-miombina antoka miaraka vonina ampiofana sy hitondran'izany teknika mpambolena sy teknika mpiompiana matian'izany ka raha tonga amin'izay sady mitombo zany ny vokatra izay vokarin'ny tsirairay avy aloha voalohany. Faharoa, azo ny commune tsara atao ary tena ho ataon'ny commune ny manampy an'ireo tatsapam-bokatra ireo hitady lalam-barotra ho azy ireo. Ka raha ireo vahoaka mandrafitra an'ireo fokotany 720 ireo no samy miroso amin'izay mampanana asany tena ny amin'ny alalan'ny fitrandrahana ny tany, fitrandrahana ny rano, fitrandrahana ny lemaka izay misy ao anatin'izany atany fotsy zany azo antoka zato isan-jato, azo antoka ny fandrosoana izay ho tonga sy ho avy amin'ity atany fotsy ty. Trapato-be ny tanàna, amahoana ny fahitanao resaka fitantanandrara eo anivon'ny commune tany fotsy amin'izao fotoan'izao, inona ny hitanao hoe tokony hatsarana mihitsy? Resaka fitantanandrara eo anivon'ny ny commune ny azoko ambara dia izao, tsika moa tsy mivoana amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Ny olona zany raha efa tonga amin'izay fampandrosoana izay dia tokony mahatsapa izy fa miamora ny fiainany andavanandro, tsy ilay fiainana andavanandro any atokantrano ihany, tsy ilay fiainana andavanandro eny an-dalambe ihany fa ny fiainana andavanandro mety eo amin'ny lafin'ny fikarakarana, ny atota taratasy, eo amin'ny lafin'ny fanomanana izay rehetra tokony homanina. Raha misy ny etsika karakaraina be dia be ny andraisan'ny commune anjara ao anatin'ireny rehetrarehetra ireny, ny fandrindrana ny tsena, ny fandrindrana ny fampiasana ny lalana sy ny tariny. Ny tanjona zany dia ny hoe ahatsapa an'izay fiainana milamina zay ny vahoaka. Ny zava-misy ankehitriny angamba ny tena iangana, ny tsy dia tena te hitodika loatra amin'ny zavatra nisy tany aloha hoe inona ny zavatra nisy tany aloha, inona ny nety, inona ny tsy nety, fa ilay zavatra tsapa ankehitriny amin'izao fotoana iresantsika izao no manosika ny tiana iangana hoe mila fanakekezana kokoa ny vahoaka. Tokony hafinaritra ny vahoaka no mifanerasera aminao be ny tanàna zany izay tena hoe ametrahana an'izay fifandraisana izay, satria raha ohatra ka hiaraka androso zany tsy afaka androso rerany ny be ny tanàna namana tantely, tsy afaka androso rerany be ny tanàna namana Tony Joshua, fa tsy maintsy miaraka amin'ireo vahoaka ireo. Ary raha olona hiaraka androso no tsy ampy fifandraisana dia mety andeha-kavy ny akilany, andeha-kavanana ny akilany ka tsy hipaka mihitsy ilay fampandrosoana. Ka na eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny fotony na eo amin'ny lafin'ny fitantanandrara ao anatiny dia ametraka tsika fifandraisana sy famatorana amin'ny vahoaka tsirairay avy izay voakasika izany. Azo ambara moa zany fa eritreriny tokoa ary efa vona raha fahitantsika zao ny ben'ny tanàna ao an-tany fotsy amin'ny fidianana izay ho ben'ny tanàna ho avy io tanora ianao ary azo inona fa dia
azo vana zany mifampandrosoana izay resaka tanora izay, inona mba entinao andrasen-dahatra nireo ataontsika hoe zokonjokony kosa reo tany fotsy so dia manay ihany ty boikely ty ve dia mialasiny am'le fiteny fa ataontsika ny fiteny tanora le zay hoe zandry kely io ve dia hitondra ny tanànatsika, inona mba hoentinao toko omenao zany ho andrasen-dahatra nireo zoky ao antany fotsy eo. Misy fomba fiteny zay hoe ny azo ny vanimpolakana hoana ny tany mandrena ny tsara. Mbola misy ihany koa le hoe ny akoho no hita soritra kazary zanany ny reniny no nainana fana. Inoka angamba fa ireo ray aman-dreny ireo izay ray aman-dreny nipoirana tsy nanana fitezana, tsy nisy fahendrenana, fahalalana na fahatongavan-tsaina tongatonga ho azy, fa nisy an'ireo ray aman-dreny ireo zay tena nana be ny taiza natonga an'izao toeran'izao. Azo lazaina fa avy amin'ireo ray aman-dreny ao anatin'ny tanàn'ireo mihitsy no mahatonga an'ilay fitiava-tanindrazana. Ary tena tsy namelako fa nyraisiko aingana na dia mbola betsaka ary ny zavatra azoko isapanana ao anatin'ny fahatanindràna, mbola mahafinaritra any mety hoe mandeha kely arak'ile fiteny hoe manalazy kely miaraka amin'ny namana na mandeha makary sy makaroa, kanefa ny ankehitriny ny safidy ny an'olo tena ho an'ilay tanànako, tsy avay izany zavatra rehetrarehetra zany fa avany amin'ireo ray aman-dreny ireo. Ny fitiava-tanindrazan'ireo ray aman-dreny ireo no miampita, azoko lazaina hoe fanilo miampita izay fitiava-tanindrazana izay avany amin'ireo ray aman-dreny ireo, ka inoko fa tsy ho amin'izy ireo izany aia zany hoe nahoana no ity boikely ty no hitondra ny tanàna fa tsika ihany koa tsy asa irery. Arak'ilay fomba fiteny hoe ny tanora mety afaka miazakazaka mafy fa ireo olon-dehibe izay manodidina antsika ireo no mahalala ny lalana ihany koa. Betsaka amin'izy ireo no eo akaikitsika eo, betsaka amin'izy ireo no manolo-tsaina mizara ny raika efa ananany izay akambana mba hiteraka fampandrosoana ho an'ny tanàna tany fotsy zay. Marina fa hoe ny be tanàna no tompony lakile ny tanàna anankiray fa nazalazany misy ihany koa zavatra maro samihafa izay hiara-iasa amin'ny fampandrosoana izay tanàna izay, mety ohatrana ahoana no mety ho fiara-miasa amin'ireo zavatra samihafa izay mivondrona ao anatin'ny faritra Vakinakaratra ao anatin'ny distrika ny Antanifotsy. Ny fiara-miasa rehefa miteraka fampandrosoana, rehefa miteraka vokatsoa amin'ny vahoaka dia manokatra varavarana ny commune. Ary tombony ho antsika ary amin'ity dray mandeha ity tao alohan'izao fanapahan-kelitra izao dia ny tanàndraikitra tompony andraikitra ny tetikasa na hoe chargé de projet tao amina fikambanana ray mpanao asa soa-tenako. Maro ny mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika izay niara-niasa tamin'izany fotoana izany, ary misy mihitsy ary nirena amin'ilay fankasitrahana manokana hoe fanimbo mangarara ny fitantananao ny zavatra rehetra izay natolotray tena tsapanay sy hitanay mivantana any amin'izay tokony hisitraka anazy, zany hoe ny fatokisan'ireo mpiara-miombonantoka ireo izay tsy ho voahodedavina fa efa mipetrapetraka, efa misy dia efa mirafitra tsara. Ny fifandraisana amin'izy ireo ny any andrasantsika zany dia le coup d'envoi-ny arbitre, ilay fanombohan'ny fotoam-piasana, anomboka amin'ny fotoam-piasana dia miantso tsika manangana hoe raikitra izy ity, atomboka ny tetikasa, ary efa misy ny tetikasa mpampandrosoana amin'ny sehatry ny fambolena siompiana ary fanodinana ny vokatra moa izay iarahany asa sady amin'ireo mpiara-miombonantoka sy orinasa miankina sy tsy miankina ireo. Tetikasa fampandrosoana izy nresantsika eto marina fa hoe mitamerina andraikitra dia afana mifitra fampandrosoana ho an'ny commune fanazana ihany koa nazanajany ihany koa tsy maintsy misy ihany koa mety hoe fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka sy ireo maro hafa izay afana manodinaka izay fampandrosoana ny tanàna izay. Manahoana sy manahoana ndray mahakasika an'izay, ohatrany ahoana fiara-miasa aminao ireo ataontsika hoe mamatsy vola ho an'ireo tokona tetikasa ny ireo mpiara-tanàna ihany koa afana mitondra izay fampandrosoana izay eo alifony koa. Tsy vitavita ho azy ary tsy vitan'ny hafanampo fotsiny tokoa ny fampandrosoana. Marina fa zava-dehibe ny fitiavan-tanindrazana, marina fa tena ilaina ny finiavana sy ny fikirizana, fa rehefa ampandroso akoatran'ny tamerina andraikitra izay akoatran'ny vola izay avany amin'ny fanjakana foibe dia inoko marimarina fa andraikitra ny bentanàna ihany koa ny mandresy lahatra an'ireo
mpamatsy vola mba ahafahana manatanteraka misimisy kokoa, manatanteraka aingana kokoa sy mipaka kokoa ireo karazana tetikasa. Dia araka niresahako taminao teo na manantantely dia tsy ao anatin'ny dingana tsony tsika hoe voahitady hoe tsy ilaza tsony zany eto hoe vonina hitady ny mpamatsy vola, vonina hitady ampiara-miasa amintsika, fa izy ireo efa eo, efa voninao izy ireo satria efa niara-miasa, efa nisy dingana maro izay niarahana anao tany amin'ny nandeha tsy tato-anatina tany fotsy ary betsaka ny zavatra niarahana miasa, fananganana fanomezana rano, fanomezana masomboly, fananganana toeram-piompiana manara-penitra, fitondrana fampiofanana sy famatsiana izay niarahana tamin'ireo mpiara-miantoka ireo tany amin'ny faritra hafa. Ary teo indrindra niteraka ilay eritreritra hoe aty amin'ny toeran-kafa ary afaka tena manovokovoka sy mitondra zavatra tahaka an'izao. Nahoana no tsy afahako manao an'izao any amin'ny tanànako, nahoana ny andro rapitso, nahoana ny andro afaka pitso fotoana izao afahako manararoatra an'izao fiaraha-miasa izay tena efa tena raikitra tanteraka, fiaraha-miasa izay tena mipetrapetraka tanteraka izao ao amin'ny tanànako dia ny commune tany fotsy. Direka kely hoe fokotany 7-efapolo. Manahoana ny fiaraha-miasanao nireo lehibe fokotany ao anatin'ny ny fiaraha-miasa ao anatin'ny lehibe fokotany dia tena misy izy ireo na nisan'ny loharano anankiray nafana nanatanteraka ny fiaonana voalohany tamin'ny solotena pokotany, tamin'ny programa tanora miara-mandroso. Ny ainga avy amin'izy ireo ny antsoina sy ny safidianana an'ireo tanora mpitarika na ireo solotena mpikambanana avy any amin'ny fokotany nafana nandroso. Nandeha any moa ny fotoana taty aoriana izay inona tsy antenaina fa mbola hipetraka izay fiaraha-miasa sy fanomezan-tanana avy amin'ireo lehibean'ny fokotany ireo satria ireo any no ray aman-dreny voalohany eo anivon'ny fokotany, ray aman-dreny izay tsy afaka hodikaina na hotsim-pahandofa, ray aman-dreny izay tsy maintsy iarahana miasa akaiky satria miankina be dia be amin'ny any fotony any ahafahana ampandroson'ny commune amin'ny ankapobeny. Idirako kely fanilo le akoatrinay teo amin'ny sehatry ny scotisme fiarahana tamina fikambanana samihafa dia ianao no tale teknika nationale ny taranjavantanjahantena vaovao zay toko hoe vaovao eto Madagasikara dia ny tekbol izany mazatra antsika moa ny rugby, ny baolina kely izany fa tekbol atao hoe reharehan'ny antany fotsy ihany ny nazahoanao izay toerana tale teknika nationale satria dia nationale masana Madagasikara izay andraikitra teknika tazominao zay manahoana ny hatramin'izao sy tsy fantako hoe hatramin'ino nitsangana ny fédération manahoana ny taranja tekbol zany sy ny ao tany fotsy zay isiany tale teknika nationale manahoana taranja tekbol ihany koa nanana nandraikitra amin'ny sehatra nasionaly. Efa nanomboka tany amin'ny taona 2010 no nahavoatendry ao tale teknika nasionaly tao anatin'izay taranja tekbol izay ho ana tany fotsy izay toerana misy dia mandeha ary novatsiana latabatra izay tena manaraka ny fiantra tokoa. Ireo latabatra ireo tsy laza ny vidiny fa latabatra izay tena manana ny maizy azy ireo namena anankiroa ho an'ny commune tany fotsy. Ao tany fotsy ao le izy ampiazontsika ampiasaina mihodina tsara ihany koa izany taranja tekbol izany. Satria raha zay mantsy mijerena dia azo inona fa ho isan'ny anana tanora sangany amin'izay taranja vaovao an'ny malagasy zay ihany tany fotsy noho ny fisianao matany teknika nationale eto. Raha tsy ahivina kely dia efa nanana avy ao an-tany fotsy no anisany iray isolotena tamin'izany, isolotena ny Madagasikara tany amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany izay saika natao tany Allemagne moa zany fa araka ny zava-misy fantatritsika ny fahasarotan'ny fikarakarana taratasy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao dia
tany no nisy olana tamin'ny resaka visa zany no tsy nahafahana nandeha tamin'izany kanefa na izany naty zany ny nahitana an'izay hoe akizy avao an-tany fotsy tanora avao an-tany fotsy zay misy olo tena dia efa vokatra anankiray ngezabe zay tsy azo adonana mihitsy miteny ianao namana tony josoa teo hoe reharehana tany fotsy mitiako kokoa alohan'izay mahareharehana tany fotsy zay dia za mihitsy no mirehareha fa zanaka tany fotsy za mihitsy no mirehareha fa zanaka tany fotsy satria tena afaka mamokatra tanora tompona andraikitra eo atany fotsy io afaka mamokatra manam-pahaizana maro atany fotsy io ary tena tsy mampisangamenatra zany matetika no misolo tena natany fotsy any amina fiaonam-be mety ho fiaonan'ny mpandraraha mety ho fiaonan'ny tanora maro isan-karazany amin'ny sihatra nasionaly fa dia tena ireharehako na dia misolo tena ny faritra Vakinakaratra ohatra na misolo tena ny distrika dia tena ireharehako ary amafisiko tsara ao anatin'ny mety ho fampahafantarana ny tenako eo amin'ny sihatra nasionaly mihitsy izao dia afany atany fotsy. Misy fanantena kosa ny am'izay andreo be ny tanàna fa tsy ny taranja tekbola ihany no tena hoe azo vahana fa ny sehatra rehetra zany hoe ny sehatra ara-panatanjahantena rehetra no mety hoe azo tongony ho an'ny commune atany fotsy. Tekbola moa voaresakisika matetika fa akoatran'izay ihany koa teo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra dia nanangana ny section tao isika anisan'ny nanangana n'izany nahafanana azo fitaovana maro ny fitaovam-pilalaovana ny latabatra moa fa somary anditranditra ihany fa nafahana ny lalao sy nafahana ny roso izany saingy ny olana kely dia ny fahasarotana eo amin'ny trano ilalaovana trano ilalaovana voafetra ihany moa ny afaka natao amin'ny tena tamin'izany fotoana izany ary anisan'ny mahatonga hiady mafy isika mafy hiara-iasa amin'ireo vahoaka natany fotsy ho tonga eo amin'ity toerana ity mba ahafahantsika mitondra malalaka an'izany fampandrosoana izany mba tsy hisy fahateriterena mba tsy hisy hoe ny miteraka tombotsoa ho andrakotona ho andrabiany afaka lefa eto amin'ity tanàna ity fa le vahoaka ny tena hojerevana satria ireo tanora namanareo ane raha ohatra ka tsy ho amin'izany fanatanjahantena izany sady tsy ho amin'ny sehatra asa fatapatantsika angamba fa aizany no miroborobo be ny any amin'ny sisinitsy nelakelatra anao no miroborobo dia izay no antony hoe tsy ataontsika ambanjavatra ny resaka fanatanjahantena ny taranja kickboxing ihany koa dia efa misy ny fitaovana hovidiana misy moa ny mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka amin'izay izay nanolotra fitaovana ny fanampitamin'ny tena fa hovizintsika firenantsika hovizina satria inona sy antenaina fa raha tonga eo amin'ny toerana ka hitondra nyity tanàna ity dia afaka malalaka sika amin'ny safidy manolotra trano sy ny toerana ahafahana mivoan'izany eo amin'ny taranja kitra ihany koa na ny football dia efa tsy vaovao amin'ireo piti foty sy piti an'izany fifaninanana foty izany tenako satria tena efa niara-miasa akaiky tamin'izy ireo anisan'ny mpanetsiketsika mpikarakara efa nitantana kluba madinika teo anivona vokotany ihany koa izay tena mbola hovoizina sy ho atsaraina ka ro ampidirina maty amina kokoa hatrany izy rehefa tonga eo anomboka ny fotoam-piasantsika. Manana 10 minitra tsika rehefa avy eo resahana misimisy kokoa ny mahakasika ny hoe tena hovilan'asanao amin'izay ary ao anatin'ny fitantanana mabe ny tanànanao fa mialohan'izay tsara ihany koa mafisitsika fa ny mpanolontsaina munisipaly dia anisan'ny andro ihany koa eo anivon'ny commune mety ho takana ahoana koa ny fiara-miasanao amin'ireo mpanolontsaina munisipaly izay miaraka aminao anatin'ny commune izay tantarana. Araka ny fanambarako tany amboalohany namana tantely tsy asa rersika ary na tiako tahaka ninona aza tany fotsy tsy afaka ampandrosirerina tany fotsy tsy afaka ilaza ihany koa fa izareriny no manan-kevitra na ny hevitro rery no afaka mitondra fampandrosoana ho an'eo tany fotsy fa ho apetraka ho fomba fiasa ny fakakevitra any amin'ireo naman'ireo ary tena averiko ary amafisiko ilay teneniko tany am-boalohany hoe raha eritreritra niara-androso dia mila misy fifandraisana akaiky izany hoe ho karakaraina tsara ho kolokoloana tsara ary atao mipetrapetraka tsara matianina ny fifandraisana sy ny fiara-miasa amin'ireo ho mpanolontsaina ny tanàna ireo. Razoko anizaka ny tantely teo razoko zany efa mety misy karazana lisitra any zany amin'izao ho an'ny faniry amin'izay fandraisana amin'ny toerana be ny tanàna fanilo azafady singa anankiray ilazana angamba fa vonona ny fananana n'izay
lisitra izay. Génial. Donc tsy manantena isika fa hitondra fampandrosoana misimisy kokoa ho an'ny tanàna ny Ampalifotsy ny fijoroany andrevatoa fa ny Lolandry raha Jarisoa amin'izao firotsana ho fidiana ho be ny tanàna ato anatin'ny distrika ny Ampalifotsy faritra Vakinakaratra izao ary misy manantena isika fa hiezaka hanakaiky ny vahoaka mandritra ny fitantanana izay hitondrana ny ity tanàna ity. Ndao ary anaranatsika azy izay hoe inona zany zao no tena hoe novinanao hoentinao miasa ao anatin'ny fitantanana izay malany anao. Fandrosoana foana no resahantsika. Fandrosoana foana no resahantsika mba ahafahantsika ho tonga amin'izany fandrosoana zany dia tsy maintsy misy dingana lalana soro-dalana izay varahana mba ahafahana mahatratra an'ilay fandrosoana izay tena tiana hotratrarina. Tsy azontsika atao mihitsy ny mandeha anjambany. Raha ohatra isika ka miroso kanefa tsy fantatra hoe hoaiza dia tsy fantatra zany izay hafaran'ilay tanàna. Zany hoe misy ny vina, misy ny drafitra efa matipaika izay efa novolavolaina ho fampandrosoana an'io commune io. Ary ataoko zao tena zao mba ahafahan'ny vahoaka amin'ny tsara any arena any ho voarakitra ato anatin'izao rako tsara zao hoe ao anatina fotoana za tsy teny hoe zato andro, za tsy teny hoe ray vola fa ao anatina fotoana izay efa voapetraka dia azo antoka fa ahita fiovana, fivoarana amin'ny lafiny maro ao Ampalifotsy. Ny fototra angamba no raha olona zaiko hoe dia tsy ampy ny fotoanantsika hoe inona sy inona fa programme be fa lahara-pahamehana ao antsika dia eo amin'ny fampidirana an'ireo olona izay tatsaha mpamokatra na mpanodina vokatra amin'ny sehatra matianina kokoa amin'ny alalana fanomezana fampiofanana, amin'ny alalana fanomezana fampitaovana izay efa iaraha miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka efa vonona ny iara asa ireo dia no ahafahana manatratra an'izany tanjona izany. Tsy hoe matianina ihany ilay olona dia mitobaka be ary ny vokatra dia ho alefa izy. Tsy hijanona hatreo ny commune fa hiezaka ihany koa ny commune hitady hanokatra ny lalam-barotra ahafahana mamoaka an'ireny vokatra ireny. Raha fitinina izany dia ny resaka famoronana azy amin'ny aingana avy amin'ny loharano misy na ny resorsa misy amin'ilay toerana no ataontsika. Tsy tady zavatra lavitra fa manana tany ahafahana mamboly, manana toerana lemaka ahafahana mety miompy hazan-drano, miompy trondro, manana tanora maro be afaka miasa mety ahafahana manodina n'ilay vokatra. Izany hoe ny fototra fampandrosoana izay hoentintsika dia mifototra kokoa amina azo lazaina hoe orinasa mpiara-monina na hoe fidiram-bola bokon'olona zany no azoko ilazana azy satria rehefa mandroso ny fandrosoana tsy avy any ambony midina fa avy aty ambany no miakatra, avy any fotony no miaingy. Rehefa misy fivoarana eo amin'ny any anaty vilan'ny olona dia mivoatra ho azy ny manodidina azy rehetra. Ina raha izay amin'ny akabeny ny tsy ampy moa ny fotoana fa manapetra ihany dia inoko fa nahafahanao na ahafahantsika rehetra na matapatatra ny manodidina nisy Andriamatoa raha Jarisoa ny Lolandry ny fiarahana Tandroany ny amin'izay andraisany an-tanana ny commune Ampalifotsy izay ao anaty faritra Vakinakaratra moa izany dia toy namana tantely Vandriam niarana indray ny adihevitra teto Androany fampafatana maromaro kokoa dia izao ihany koa moa nisy vahiny raha Jarisoa Lolandry Fanilo nanaiky niaraka taminay mianadahy teto tamin'ity Androany ity dia inona zany fa ny ora sy ny fotoana ny daty izay nantomboany izay fananana azakazaka eo amin'ny fitantanana tanàna Ampalifotsy zay sanondrazana amin'ny fidianana communaly fa dia efa manana candidat na ny metoky izy teo ho an'ny vahoaka an'Ampalifotsy ny ao Ampalifotsy ao tamin'ny alalan'ny Fanilo Landry. Izao raha misy ianareo naraka ny fiarahana teto tamin'ity Androany ity miaraka mandrapitafa izao raha ny Fanilo izao raha natantely ihany.
Makasitraka antsika ihany koa niaraka tato anatin'ny zao fiarahana izao ary dia mila kompatanana manokana ho antsika eto amin'ny distrika ny an-tany fotsy faritra Vakinankaratra araka ny fanambarana ny tobe tanàna teo dia Kodao Voasy isany no andrasantsika amin'ny fitaom-piasana ho ben'ny tanàna amin'ity fitaom-pifidianana manaraka ity. Mirary saonao rehefa tao be tanàna. Mankasitraka tompoko dia ankasitrahana ihany koa ny fandraisana ny fitondrana an'izao adi-hevitra sy fifampisarana izao moa marimarina kokoa ankasitrahana feno ianareo fa antenaina ny fitohizan'ny fiara-miasa inona fa tsy hijanona eto fa mila an'izao zao tanàna an-tany fotsy manana olona zahay ao manana mpikatroka ihany koa maniry ny fampisara aminareo ararotoka etona ny amtinako ny resaka rehetra izay itodiako manokana amintsika vahoakana tany fotsy mila fitsaboana maiky ny tanànatsika tsy sarotra ary azo atao tsara no mitondra mivantana n'izany fampandrosoan'izany ho an'ny tanàna vony ny fanilo tsy ireo mpiara-miombonantoka ireo mpiara-miasa izay efa mahatoky azy hitondra n'izany fampandrosoan'izany ao anatin'izao atanyrako izao tsy ho ataoko sorona ny atanyrako ka hoe entiko anaonao foana na andrakandrana ho amin'ny tanàna fa fotoana maro no mbola eo anatsika fotoana maro mbola efa neraseratsika ny toko fitaka fa ny ataonao hita zay fa dia mirary soa antsika rehetra toko lasy toko vavy amin'ny manaraka ikay.